Radio Don Bosco. Mba Ho Vanona. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10. Mba Ho Vanona, fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba Ho Vanona. Enery alarobia ny andro tafoana aminareo indray zay miarahaba antsika rehetra zay manaraka ny fandarana eto amin'ny onjam-piny Radio Don Bosco amin'izao efa atoandrotoandro ny alarobia zao raha izao manaraka dia alarobia zany ny andro raha mifamerenana disika ny alatsinainy alina amin'ny valosy sasany ny fandarantsika kosa amin'izao fotoana izao dia mandeha mivantana amin'ny RDB live afaka manaraka ny RDB live zany tsika amin'izao fotoana izao raha ohatra ianao ka te anontany dia narakaraka ny lohevitra na tsy miankina amin'ny lohevitra dia afaka mandefa ny fantaninao amin'ny RDB live any amin'ny afatra miafina na ny MPA no andefasanao an'izay toraka zany ihany koa raha ohatra ka any amin'ny 033085002 any koa ianao afaka mandefa ny SMS toy ny mahazatra antsika hatrany efa misy maromaro ao dia ovakiny reny rehefa avy eo Bruno no milafin'ny teknika dia dadisina ambinina no mikirakira ny sary toy ny mahazatra antsika andeha ny mpanabe ny général Désiré Philippe Ramakavelo no anao ny famelabelara-kevitra dia antsika rehetrarehetra no atao hoe Mba Ho Vanona. Mba Ho Vanona ianao ziny Mba Ho Vanona Andriamato Flavien, Mba Ho Vanona Andriamato Bruno, Mba Ho Vanona Andriamato Nambina sy Andriamato Dady dia mahavanona koa tsika rehetra manaraka amin'ny fandaharana tompo naiza ary indrindra isorana manitsy fa tena be dia be mihitsy le olona manaraka an'ity fandaharana ity ndao tsika ry anao tsy akely ny nataontsika tamin'ny heriny fomba mahazatra foana moa dia ataontsika ny resaka ny fanaovantsika Andriamato Flavien sy ny fanakalozana hevitra ty tamin'ny fandaharana heriny dia ny mikasika ny hoe fanomezana io fanomezana io dia anisan'ny endrika fanehoam-pitiavana hoy isika izany fanomezana zany dia tena endrika fanehoam-pitiavana ka io fanomezana io zay lazainy eto io dia tsy fanomezana amin'ny fahatserovana tsingerin-taona le hoe cadeau rehefa tonga ny anniversaire ohatra fa zavatra fantatro fa tiany le olona mety hoe tiany vadinao na tiany zanakao mety hoe zavatra tiany dia omena azy amin'ny fotoana tsy ampoiziny mbo tsy be kokely amin'ny fotoana tsy ampoiziny mba amin'ny fotoana tsy ampoiziny satria ny antony tena misy fiantraikany lehibe eo amin'ny sainy sy eo amin'ny fony zany le hoe amin'le fotoana tsy ampoiziny zany hoe ay ve dada ny heritreritra ay ve niny ny heritreritra misy zavatra nangatahany io fa ny tena marina amin'ny dia hoe zavatra fantatrao fa mba tiany dia rehefa omenao azy iny dia tena hitanao hoe mibaribary tapoka ny masony raha ny zanakao no omena azy mivadinao moa dia tonga dia faly raha sahala amin'izany dia le fotoana fa misy ihany koa hoe fanomezana tsy ampoizina na amin'ny fotoana ohatra hoe tsingerin-taona ary fa le fanomezana mihitsy ny tsy ampoizina hoe ay ty le ndiaviko dia nomeny anahy tsy nampoizina zay koa aloha fa iny manko iny le zavatra ny tsy ampoiziny fa ty le fotoana mihitsy ny tsy ampoiziny le fotoana ny tsy ampoiziny ary zay tena misy fiantraikany mihitsy hoe io eo amin'ny saina sy eo amin'ny fo ary io le fiantraikany io dia miteraka an'le ataontsika hoe mampisy onja firaisan-tsay firaisan-tsaina sy onja ny fampatokisana eo amin'ny olon-droa ka tena zava-dehibe mihitsy io mbola misy fotoana koa mbola resahantsika misy kokoa zany hoe onja ny firaisan-tsaina sy onja ny fampatokisana zany ny resahantsika an'io ary ho tafiditra ao anatiny mihitsy moa zay zavatra ny teniniko teo zay hoe mivatana mifanakaiky endriky ny fanehoam-pitiavana io zany zao le fahadimy farany amin'ny endriky ny fanehoam-pitiavana raha tsahivintsika kely fotsiny dia hoe ny teny fampotsiana fotoana manokana ny fanampiana ny fanomezana ary io le vatana mifanakaiky io dia endriky ny fanehoam-pitiavana ihany koa izy io araka zany fondresantsika teo zany Andriamato Flavien dia hoe rehefa faly le olona nomena fanomezana dia avy misaotra anao izy le fomba fisaorana anao io na mandray ny tananao izy ary io tsy tanana ray matetika tananao anankiroa noho le hafaliana mihitsy mba tadidio tsara iny izy raha vao ny tananao anankiroa no raisiny olona faly izy zay ary misy ohatrany hoe zavatra tsy nampoiziny mihitsy dia ny tananao anankiroa mihitsy ny hoe raisiny na koa hoe mamihinanao izy na koa hoe manoroka anao izy tena hoe anamariana le hafaliana noho le zavatra hoe tsy nampoiziny ary zay fihetsika zay le atao hoe mampifanakaiky apo mampifanakaiky apo
Amin'izao fotoana izao tsy dia betsaka tsony zany fanakaikam-po zany ilay matovilavy na ny mpivady na ny mpianaka fa efa tatan'le fiarahamonina samy maka ho azy dia efa tsy ao tsony izay zavatra ka izay zany ohatra ka ataontsika tsy ahy ny zavatra nytenentsika tamin'ny heriny. Ny ndray manao anazy. Ia, ka arak'izay efa noresantsika teo zay dia rehefa faly ny olo ia dia tonga dia mandray hoe ndray mandray ny tananao anankiroa ny io vatana mifanakaiky io ndray matovilavy ny antony tena mahatonga le vatana mifanakaiky io dia misy onja. Io vatatsika io tompoko dia mamoaka onja ary misy karazana onja maro mihitsy ny avoakany fa tsy mbola fotoana iresahana an'izay eto fa misy karazana onja maro be mihitsy tena indraindray izy io manomboka any amin'ny haute fréquence raha atao amin'ny teny frantsay dia makany amin'ny basse fréquence ka matetika le izy io onja avao koa le eo amin'ilay ataontsika hoe haute fréquence io dia miteraka hafaliana miteraka firavoravoana miteraka faharisihana manao zavatra intsika zay vana hoe raha vao mavitribitrika ianao dia ndikan'izay le onja le ambony zay fihetsepo miabo zay fihetsepo miabo fa tsy fihetsepo ihany fa araka ny fisainanao ihany ko ny fosiny saina io manko matetika tokony hiaraka izy io ary zay le hoe ka io le lazaiko hoe vatany fanakaiky io dia misy onja ary io onja io mamoaka azy dia le ataontsika hoe tsirom-panentana misy tsirom-panentana vatana io tsirom-panentana io mamoaka an'izy avy ao amin'ny tenanao ka anisan'ny onja mivoaka ny onjany hoe firaisan-tsaina sy fifampatokisana onja ny firaisan-tsaina sy fifampatokisana onja anankiroa tsy misaraka misy izy roa ireo firaisan-tsaina sy fifampatokisana eo amin'ny olombelona sy ny biby ireo onja ireo dia tena mazava tsara misy dia lasa misy fanakaikazana sy fifampatokisana fiendro sy tantera zareo tsara nge ny alika ohatra fotsiny rehefa tena alika tena efa hoe tena zasanao dia misy raha ny alika sasany raha hoe lasa le tompony dia tsy mety misakafo izy tsy mety mihinan-kanina izy zavatra misy zany rehefa ohatra indray ianao dia tonga dia hiatsapa azy tena io le ohatran'le lazaiko tamina hoe rehefa faly ny olona dia teny tanany anankiroa ny atao ka na ny alika koa manao an'izany na ny saka koa manao an'izany mipelipelika be ny rambony dia any ny tena hitanao hoe tena misimisy onja ny firaisan-tsaina sy fifampatokisana eo amin'ny olona na ny biby araka ny lazaiko anao teo fa eo amin'ny olombelona dia tena zava-dehibe ka rehefa misy an'izay dia ifanakalozana le onja roa ara-voajanahary io onja io andre matovilavy any satria ny vatatsika olombelona mihitsy no mamoaka azy ka zao any am-boka ny eto ambony any am-boka raha vao mifona zany le zazakely any am-boka ny reniny mitondra voka dia efa mipetraka ao le onja mifampita amin'ny alalan'ny tadipoitra mampiambana na mampitoy ny reniny sy ny zanany iny ary tena mivezivezy iny ary zay ny tena mahatonga an'le tia eto miteny foana hoe rehefa mitondra voka ny vehivavy dia tokony olona ho falifaly zany hoe le onja le ambony tokony mandeha le mampifalifaly mampamiramirana mampavitribitrika matehanao zavatra fa tsy le malahelo na mitomany iny le basse fréquence dia lasa mandeha makany amin'le zazakely nefa zavatra apatsihivoko foana dia hoe amin'ny fotoana ao am-boka iny ny foroana ny taova rehetrarehetra anisan'izany ny atidoha anisan'izany ny fo zay tena hoe ireo ny tena mibaiko ny vatanao manontolo rehefa avy eo ka raha amin'ny fotoana mitondra voka ianao ny olona mitomany lava sahiran-tsaina malahelo tejy-dava dia tadidio fa dia mety misy fiatraikany amin'ny hoe na dia ny fiforoana ny taova fotsiny ary any amin'le zazakely sady miteny foana sasatra mihitsy any miteny ny olona mitondra voka tokony dia tokony ho miramirana falifaly dia zany laza foana hoe ny lehilahy dia mba mitondra voka ohatry ny vehivavy keo fa ny anjara amin'le fitondrana voka dia ny mampifalifaly ny vadiny io mampamiramirana ny vadiny io mampiada-tsaina mampiada-po mampiada-panahy ny vady io fa tsy makany amin'ny bara na hoe any amin'ny namana fa zany eky ny zava-misy nendremitovilavy raha vao mitondra voka ny vadiny izy lasa miaraka amin'ny namany fa izy ohatra ndray tsy mahita atao tena manana zava-dehibe ary eo le hoe miteraka fihetseham-po le onja tena zavatra tena hoe tenenina mihitsy ary ampitana fahalalana mihitsy ny ray mpianakaviana hoe rehefa matomboka eo amin'ny efa-bolana io mantsy le zaza omboka ny reniny io fa manomboka mihetsika efa manomboka mihetsika ary mba hatsapana an'le hoe fitiavany dadany ary fa teneniny any ampitany tadipoitra iny dia mety hoe azon'le ray mpianakaviana atao mihitsy ny mikasika ny kibony ny vadiny
mampita an'le onja makany amin'le zazakely ihany koa satria raha voapetraka eo amin'ny kibon'ny reny mitondra voka eo ny tanan'ny vadiny dia misy fihetseham-po le reny dia iny le fihetseham-pon'ireny makany amin'izany tena ilainy zany fa tsy hoe zavatra hoe iza koa ny avitan'izany ianao te hanananaka ko maninona ny sofotainy zay zavatra ray ary tena zava-dehibe ka rehefa teraka soamatsara zany io zazo io satria tany nandriti ny tany am-boky izy dia indriny io vatana mifanakaiky io rehefa teraka soamatsara le zaza dia mbola mila an'io fifanakaikezana vatana mifanakaiky io ary zay no mahatonga ny zazakely hoe ampifona babena totrona tantanana zay zavatra ray horoana ohatra satria arakaraka ny mampifanakaiky ny vatana no mampitombo sy manamafy le onja fifandraisana firaisan-tsaina sy fifampatokisana amin'le olon-droa ka io onja io vatana mifanakaiky io zany mandefa onja io dia mandra-pahafatry ny olombelona dia mila n'io vatana mifanakaiky io foana dia matovy mba hisiny firaisan-tsaina sy famba matony misavoritaka ny eo tokantrano io dia ireo onja anankiroa ireo tsy mandeha tsy ataonao zay fampitany amin'ny olon-droa ka tena hoe zay hoe zava-dehibe loatra ny fahafantarana zany zany iny atao hoe antom-pisiny tony fandarana totsika tony dia matovy lavy ny antony rehefa tsy manana an'le fahalalana ahoana moa ny afantaranao an'izany ary indrindrindra amintsika malagasy zany fatana mifanakaiky zany dia tsy dia tena ao anatin'ny kolotsaintsika tsy dia tena ao amin'ny mahazazatsika izy mbola zazakely ampifona totrona babena tantanana iny no mipetraka fa raha manomboka telo taona sy tapany 4 taona sy tapany le zazakely dia tatana sisany mety ho azony io fa akoatran'izay fa tsy misy tsony ary io ndraiky mbola tena hoe amin'le fotoana hoe ilainy foana nefa io nohatrany hoe amin'iny mipoitra indray le hoe fisehoan'le hoe fanilihina ny ataoko hoe le fanilihina raha vao tsy apetraka ao le safidy efa faritatsika dia tsara dia matovy lavy avy amin'Andriamanitra ny safidy dia fomba fifandraisan'olon-droa ka ahitana vokatra tsara sy mahafa-po amin'ny andaniny sy ny ankilany zay le safidy ary io safidy io tena zava-dehibe mihitsiny kanefa anao raha vao manomboka mahay miteny le zaza na fa mandeha dia veloma lava le safidy tsika tsy amberina tsony an'le hoe ahoana ny endrika fa voalatsaka avy any ekipo ny zaza dia fa maneho ny safidy ny amin'ny lalan'ny tomanja efa ndresatsika ela be teto zay zavatra tena zava-dehibe mihitsy tsy afaka misaraka tsony le vatana mifanakaiky sy le safidy le apetraka Andriamanitra saingy tsy fantatritsika hoe le izy tena tsy fantatrika ary manapitosaka zany rehetrarehetra zany dia tena le tsy fahalalantsika an'le hoe fomba fampitana fitiavana le hoe teny famporosena ny teniny antsika teny fanambadiana fanampiampona fanambaniana raha tsy lazaiko zavatra hafa zay aloha dia efa eo sady tsy misy fitiavana tsy mahalala hoe misy zany ondry zany tsy mahalala hoe inona ny tena antom-pisiny sy antony anaovan'Andriamanitra azy na dia mikasika ny safidy sy ny zavatra ifandraisana ditanao ahoana moa ndray matovy lavy tsy savoritaka le fiarahamonina indraindray manko tika ohatra ndray alay-panahy fotsiny hoe noho ny zava-misy noho ny fahantrany noho ny tsy fisiny fandrem-pahalemana mety anisany ireny fa zavatra ty ivelany fa ny tena ara-voajanahary mihitsy no tsy iainantsika dia lasa misavoritaka dia manapitrotraka amin'izay ny ty ivelany ty amin'ny fiarahamonina zay zavatra ka tena hoe anisany zavatra tena hoe tena ilaina ny resahana an'izy io nde matovy lavy dia hoe zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainana ny sininy zany eto hoe fampatokisana tsika tsy sasatra mihitsy no miteny hoe rehefa tsy misy tsony ny fampatokisana eo amin'ny olon-droa eo amin'ny mpivady ohatra na eo amin'ny mpianaka dia lazaiko anao fa manomboka mitritra zay ny tokantranonao raha eo amin'ny mpivady manomboka mitritra zay ny fiarahamonina ao anivon'ny tokantranonao rehefa tsy mifakazapo tsy mifampatokisana ray mandritra zany ary zany iny indrindra amin'ny tanora no anisany tena mampimenimenina ny tanora mihitsy andray matovy lavy fa maninona kay ny dadanay sy ny neny zay tsy mba matoky anay voatala kely fotsiny anao tonga amin'le loran'ny tenany dia fa tonga dia mety felaka tahamaina na teny tsy voalanjalanja sy zavatra ohatran'izany menimenina mihitsy le tanora ary indrindra ihany koa amin'le lazaitsika hoe tsika nge matotrika ndray matovy lavy miteny foana le hoe aza dia lava maso io moa indraindray tena ohatra tsy tatin'ny vehivavy mihitsy indrindra ny vady eo atrano hoe aza lava maso hoe ina fotsiny mampivady raha tsy mahazo mijery ny telefona raha tsy mahazo misava miposana ay dia atao verako inona moja milaza fotsiny efa miteraka midika tsy fampatokisana ary lazaiko anao fa tsy vitan'io tsy fampatokisana betsaka nge mipisopatra za vao malinomaly misy
misy telefonika anankiray zay tsy dia haiko loatra mampiasa azy feno efa feno antsony olona feno andraosotra dia farany dia nanontany le zafikeliny rahalahiko ahako dia nanontany izy dia ahoana letra ho fanaovana ty fa manahirana mihitsy reto ohatran'izao ny famonoana dia alohan'ny amonoana azy tsy mety tonga dia efa fanadolo izy rehefa tsy maintsy mandritra rairay dia noho nyjerevana mihitsy sambany aho tena hoe nijery an'le zavatra bebe akory ny agagako be dia be mihitsy amin'le karazana amin'ny sazy tonga tsy misy ifandraisany amiko na dia kely ary na dia kely ary ohatrany hoe olona disy io numéro le ao ny tena hitako azy hoe tena tsy ho anahy mihitsy fa tena hoe ho an'olona dia le zavatra an'izany ao amin'ny teny paritra teny paritra fataotro hoe teny ary avery atsimo tsinanana fataotro hoe teny avy any atsimo sy namana raha olona ifanoratra amiko sy namana tsy andefa amiko novinanoviany azay zavatra dia eo ohatry raha itony zany zao misy mahita hoe atao hoe nivadiko dia ohatra hoe sapitra dia izako ny olona noratoratra aminao io raha tsy olona fatato amin'izay rehefa vakinao le zavatra soratany io ohatra ny karazana fanomezana tsiny zany misy zavatra tsy vitanao dia gaga mihitsy ianao hoe so ihany aloha fa dia tena hoe tsy misy ka zay ny tena mahatonga amiteny fa tena ohatra hoe ary be deaibe mihitsy ny olona no manao akasiparana mihitsy andrava tokatran'olona amin'izao fotoana izao ka io le raha vao tsy misy ny fampatokisana dia miteraka mihitsy ny lonolono io andriamatoa Flaviana ka zay lazaiko zay le hoe nde vatana mifanakaiky io araka ny lazaiko teo dia ohatra tsy mba ho naton'ny kolotsaina malagasy tsy izy io hitanao fa mbola kely fotsiny ankizy fa raha vao tonga amin'ny adolatsiny izy rehefa tsy zatra ny tantaninao sy ny fihinanao zany na noroanao zany tena tsy mety ataonao an'izany intsony izy ary tena gaga koa izy io inako ary te ataon'iny na inako ary te ataony data satria fa zavatra tsy nahazatra intsony fa any amin'ny firenekafa moa fa zany ny mahazatra an'zareo dia ohatrany hoe tsy mampanino fa tena misy lanjany lehibe mihitsy io andriamatoa Flaviana tena misy lanjany lehibe ary indrindra dio tsara fa ny olon-dehibe tena miverina ny ohatrany hoe mahazaza rehefa efa mitombo any 20 taona mahery any ianao tena miverina na ny sakafo anao efa sakafo malemy na ny zavatra ataonao efa mila fa ampin'ny ankizy tatana na ataon'izao sainao efa tsy dia aolo ntsony fa mora very tadidy ny maso efa raha vao tsy manao solomaso dia tsy mahita zavatra raha vao tsy manao an'le solosofina koa fa efa miadontro ny sofina hitanao na hatramin'nify efa niraraka daoly zay kasake matoa hoe ohatra miverina zazy hitanao kanefa raha vao miverina zazy zay dia zao tiako ampitaina amintsika rehetra tena vao maika tena mila an'ilo hoe vatana mifanakaiky le olona anta isin'le onja ny firaisan-tsaina sy fampatoisana zany hoe tena zavatra ilainy fa tsy hoe rehefa antitra dia rehefa antitra avela izy ao tena nonto fahafantarantsika fa amin'ny fotoana fahanterana ny tena ilainy le fifanakaikizana na dia atao hoe tsy amiena azy foana ianao zany fa ilaina le hoe ohatra hoe mba mamangivangy azy mba mijerijery azy mba miresaka aminy tsy hoe fandaniana azy fa zavatra tena ilainy ary raha mbola ataoko hoe tena manan-tsara nge ny olona mbola manana ray aman-dreny mbola velona iny na dia ataontsika fa 20 taona any na mihoatra an'izany dia zay ny ataoko hoe raha mbola velona eo re dada sininy na dia antitra mba vangivangy io ihany mba jerijery eo ihany mba iresadresao ihany mba ilazao zay zavatra vaovao mba indrindra koa ny tena tokony ho fatany fa tsy vitan'izay ihany fa mba hoe mba hampimeso mba ho falifaly mba hitataro zavatra fa ndraindray tsika ohatrany mieritreritra inako mizao raha tenenina amin'ny fizany ho fatany akory mety mbo mahafaly azy le izy tataraina aminy hitanao ohatrany mamerina azy indray ipetraka mihitsy ao amin'ny sehatry ny fiarahamony hoe mbola misy dikany izy mbola misy lanjany mbola misy asany tapitra tamin'ny voalohany fa amaranako azy kely andriamatoa Flaviana dia ozy hoe manaraka angambany raha ohatra ka mety dia za ohatra mangataka sosokevitra ihany amintsika mpanaraka any hoe inona ny loha hevitra hoe na zavatra tianareo mba ho fakafakatsika eto ifampiresana hatramin'izay manko dia tsika foana no manao fa sao dia amin'izao le hoe misy afaka mandefa amin'ny SMS ahetsiro dia hoe resaka ohatran'izao re mba atao izy mety mahasoa indrindra ntsika any ivelona Antananarivo hoe mety toerana lavitra nefa afaka amin'ity alalan'ity onjam-peo ty dia afaka mifampiresaka sosokevitra ny azy zay teneny tsara satria vao manoka zao ny taona dia manoka amin'ny janoary tsika dia anao an'izay hoe
mandray sosokevitra avy any aminareo inona ny loha hevitra alefaso meloa ohatra any aminao andre matoflaviany de alefaso any amiko de manako le any fa iverika rehefa nandinika mihitsy satria zao manko nandray rehefa misy le olona tonga mangataka fotoana de misy zavatra tena hoe tena mihitsy tsiriteretinao mihitsy zao hoe mety mba mahasoa ihany angamba fa raha ohatra mbola tsy misy de tena hoe anisan'ny zavatra tiako resahana de hoe nitoejavatra amitranga eo anivon'ny ankonana saintsy tsy fatatsika mifototra tena ny aviny ezaka hitady zavatra ohatran'izany fa ny tena tiako manomboka zao amin'ity volana indrindra hoe anomboka ny taona vaovao de tena hoe andao teny ifanakalosantsika hoe inona ny zavatra misy na zavatra totrika hoe misy any amin'ny fiarahamonina ahoana ny tokony hiatrehana an'izany zavatra zany miresaka momba amin'ny fitiavana iny tsy mitapitra nao vena azo ampidirina foana amin'ny fanontaniana mikasika an'iny fa tena hoe ngamba mety tsara ihany satria fiarahamonina amin'ny ankapobeny fiarahamonina amin'ny ankapobeny satria misy zavatra tena tsieritreretana mihitsy nefa tena mitranga any amin'ny fiarahamonina andao ndray jerena indray tsy alafiny kevitra zay de mety ahatonga atsika hoe mampanakarena koa ny zay mampanakarena zay amin'ny volana janoary tsika de miditra ao anatin'izay satria efa kaiky zao ny volana desambra efa fandarina telo eo sisa de tapitra titony ty fa amin'ny volana janoary tsika diditra ao anatin'izay mangataka ny sosokevitra avy any aminareo inona ny zavatra manitikitika anareo na zavatra tianareo ho fantatra de alefa mialola izy nefa mora anomanana an'izy koa fa tsy atao botolo be fotsiny eo fa alefa mialola izy de anomanana iazy zay ny tapany voalohany leo hidirantsika ary ny tapany faharoa Mba Ho Vanona omenanao ny adresse mail ny fandarana Mba Ho Vanona @yahoo.fr M lehibe ny fitomboany Mba Ho Vanona @yahoo.fr zay de vita. Mba Ho Vanona. Ny tapany faharoa ny mazatra antsika dia makina ny SMS avy any aminareo atongoka ato amin'ny RDB live ny fanontaniana. Zanaka vavy any manoratra mba mangataka torohevitra generaly fa ny dadanay nampirafy tamin'ny volana avril. Tratra izy de nifona taminay sy ny reninay. Taty aoriana volana novambra tratra ny zandriko vavy tao amin'ny telefony ny sarin'ny dadako sy ny vehivavy mifanoroka be. Teneniko ny zandriko tsy teniteny amin'ny neninay satria fantatro fa tsy ho zakan'ny reninay raha sanatrika mahafantatra an'izany. De napanatsoky manginginy dada de niteneniko de nifona indray izy ary nilaza fa tena tsy anao intsony. Ny teny moa hoe raha sanatria ka mbola tratra dada de toriko de mba mangataka torohevitra generaly. Tiako raha mba miona aminao dada na izy mivady mihitsy azy misaotra indrindra to. Tena azo atao ka hitanao tena zay zao de sosokevitra zay tena ilana mihitsy le mpivady zao mantsy rehefa tena miaraka any ny mpivady de ny zavatra voalohany indrindra matoa mety miaraka izy mivady de efa misy karazana famelan-keloka fitomboana famelan-keloka ao anatiny mety miverina indray le fampatokisana eo mihitsy de tena milaza ny ao am-pony mihitsy fa maninona dada mampirafy ary fa maninona inona ny zavatra tsy ampy hitany dada amin'iny mahatonga ny dada manao ny fetrika eo de tenena koa mety misy zavatra hoe tsy zakany fa tsahany ny teny azy de any vela zay ny tena hevitra tsara aloha mangataka fotoana de miaraka izy mivady zay mampivitrana tena mampivitra tena milaza aminareo fa tena hafa misy ny fietsiky mpivady rehefa avy eo aiza ny brigade mers ozy izy ty olo ty ady amin'ny fanolanana ko ve ny manao silipo eny an-dalambe any amin'ny 67 no misy an'izany tsy mendriky zany sosaloha de efa misy mivava kely ngamba ny marina aiza de silipo re olona no entina eny an-dalako manina raha de so efa tsy hitako tsony laha nienatra angeno ny dikan'izany de tsy ilaina tsony ny takoko enatra komanto laha nienatra tsy ilaina tsony kinako amin'izay de tonga de fantatra de mety hoe ampidirina any amin'ny hôpitaly fitsaboana ny olona marary zany zay ny lehilahy mpanitsakitsabady ve generaly mahazo mitory ireo vehivavy nanitsahany ny vadiny rehefa nafapo azy izy ireo ka tsy ilainy intsony. Azoko tsara le fanontaniana hoe le olona manitsakitsaka vady de nilalao vehivavy taridy izy indray nitory izy nitoriny de vehivavy nilaloviny tsy azoko mety izy mpanitsakitsabady
nefa mahita nefa ne rehefa avy eo ndray izy mahita ny vadiny mampirafo ohatra de izy ndray no mitory aka le raha matoka rehefa tsy nitory ianao de tamin'izy nanisakisaka de toriny ianao rehefa manisakisaka azy zavatra misy mihitsy zany a tena misy mihitsy zany vehivavy manoratra misy lehilahy zay tena tiako izy mijerijery afoana matetika fa tsy fantatro zay tiany ambara inona nataoko mba anatinoko azy fa ampahana ao an-tsaiko foana izy nefa manana olo tiana raha teo de ataovy tsy anadinoana azy fa vorony an-tany raha ve no ataonao ianao tsy manana basy itifirana azy akoriko azy ho azonao hoe ve le voro mikorotana ny rafozako de le ranga ato aminay de mpipiampandrina de tenena izy dia manao vavabe izy nefa matanjaka be de inona ny tokony ataonay de alolo makany amin'ny dokotera hoe inona mahatonga an'le izy ndrendrenge le ataon'ny olona hoe malemy valahany azonao malemy valahany lehilahy lehibe zao ve anao mbola pipiampandrina de mahafinaritra ve zany na ianao mando mijanonao mpandrina io na nykodoro tsy maintsy isan'andro san'andro fa na zany fotsiny raha ve ny ampieritreritra mba mila fanampiana tompoko fa ny vadiko tsy mandray andraikitra nefa niteraka rola zay izy tamana any amin'ny vehivavy hafa nefa za tsy anasa tegna le hoe mangatafo taony misy zavatra tsy miady misy ao tokantranao mahatonga an'izany hoe olona miteraka roa ny vadiny tena tsy miasa de lasa mitonatona ndray ampiasaiko mihitsy mivoambonana mitonatona makadina vehivavy hafa ka inona fotsiny anambadiana ary inona niterahana re olona raha anao fietrika ohatran'izany mangatah mihitsy fotoanareo mivady fa tsy mety zany vehivavy de miroapolo taona manana olo tiana naditra tamin'ny vehivavy izy taloha de efa niova sy nanenina ary natsapa ny tsy nentina taony ny olana nefa dia misy zanany onany amin'le sipany taloha inona tompoko ny mety ho fiatraika an'izany amin'ny fiainanay fa efa vonona akavady ahy izy toroa hevitra le izy de zao raha efa niteraka tany ivelan'ny tany izy de zao anontanio tsara izy fa sao de hoe rehefa mivadinareo de hoentiny eo an-trano zay zazy zay talohan'ny mariazy satria talohan'ny mariazy ohatra kanefany raha ohatra ka hoe hoentiny eo tsy maintsy mifanakaiky apo zany hoe alohany anekinao anambady azy de efa fantatro io zazy io fa mba misy faneraserany taminao io mety miantso anao hoe tantiny na izy nietsony ianao ohatra tsata fa ny zavatra tenentsika eto foana andriamanitra filaviany de hoe raha mama ny fiantson'ny reniny aza mba manaiky ho atsony hoe mamy ianao fomba hafa tenenana azy na ataony hoe tantiny ianao na nenitoy ianao na ataony hoe tata ianao na izy azy anovany ianao fa aza mba miteny hoe le fomba fiantsony ny reniny koa no etsony ianao hosaheranao ny antony de satria ny reniny foana ianao reny kely iny na tianao na tsy tianao de na faran'izay tsara fanatakininna ny vehivavy manarakaraka ny vady voalohany de reny kely foana tompoko ny anarany ary zany reny kely zany de efa manana fomba fijery azy ny fiarahamonina na tsara fanatakininna ianao vao misy tsy mahagaga fa reny kely tanao zay ny hoe mila fifanakaikizana-po fankalala aminao tsara le zaza de le zaza mihitsy ary mety mampirisika ny dadany mahafinaritra be tantina mahafinaritra fa aza ny any tena hoe aza mbo miantso am'le anarana ny hoe antsony am'le anarana ny etson'ny reniny raha izy miantso mama de ato izy miantso neny mety tsy maninona zavatra hafa tonga de zavatra roa samy hafa tsy maninona mihitsy ya efatra menadazy zay no piraitapo mariako fa zany vavy matoa aminay ny olako de zao io renina io tena miangady zanaka be nisy fotoana izy niresaka tamin'ny olona de hoe za de ozy izy hoe zaky tsy fantatro fa rehefa le zandroko manarakaraka anazy le faralahy aminay no mindrina volamiko de tonga de omeko fa ny hafa sady tsy omeko sady tsy omeko no aizako vava na manana aza de lazaiko hoe tsisy de tamin'izay tena nalahelo mariako fa tsy zao fa tsy vao zao io renina io manao an'izany de tena hoe lasa malahelo be za am'le ataony izy ary mahavita miteny amiko hoe itery alika aveo ny izy sa tany mena irehatra tena tsy enjana be le ataon'le reninay tena mahavarina mihitsy zany vao vetivety mihitsy andriamanitra filaviany no nahita tovolahy
de tohatra ny efatra menadanga mbarazao izy ny zokony indrindra de mahagaga mihitsy fa amin'izy efatra menada de tena halany reniny sy ny rainy sy ny reniny tena hoe fanambanina fanesoana fampijaliana ny ataon'le ray aman-dreny de nantany mihitsy aho sao de mbo tsy zanany kosa renao dy tena zanany ahako fa nisy fotoana mipetraka tany amin'ny renibe de avy eo niverina taondrareo fa de raha vao zaho izy mbo mangataka zavatra de tonga de valy boribory raha tsy hoe teny marary ny mena raha vao le zany de eo maso rehefa mahita an'le zany avy ty chéri rehefa miantso aho teo tena gaga sy tadanta rehefa miantso aho de rehefa miantso aho ny reniny na ny reniny ara avy tena ty eo maso ny zandriny io ozy aho sao de mba tsy reninao zany tena mahalatsa fitsainanao zany tsy takatra ny saiko azo mihinatra iny aho raha tsy takatra ny saiko zany raha tena hoe zanaka nateraka reo olo reo anao fa tena mahavalina fa tena tena misy ray aman-dreny mahavita an'izany ingeny le matovolahy tena hoe mila mamohy fo mihitsy le tovolahy hoe inona ny ataoko de manaraka ny fandaranareo izy de zay mba nangatahako fotoana hoe mba ndeha anatona an'izany olo zany ena de ndresaka teo tsara zay miaraka zao zay eritreritro ihany fa io ny fanambanina ao mety enao le tonga amin'ny obolandrasany hoe zatositosika ny ndrobotro fa tsy fantatra zainao kamba enao ny mety ienteheran'ireo olo reo fa tsy reo le chéri an'ireo zay zavatra ray ary matetika zavatra misy mihitsy zany tonbolay iny le nailikilika eo iny iny ny mahavonjy anao iny rehefa orinao ile va tsy tika teherana zay fa tena misy ray aman-dreny zany mahavariny zany le ataoko anao hoe zay nahatonga ny heritreritra misy an'le hoe maninona raha mba misy hevitra avy any amin'ny mpiainotsika ndao mba ifampiresana tsy ho ary fantatra daholo le zavatra ny fiarahamonina ia za vehivavy 20 taona mipetraka amin'ny olona efa maty ny raiko ny mamako masiky amiko voafitaka foana koa teo amin'ny fitiavana vokatra zany de tsapako hoe niova ny toetrako lasa kizitina be sady mora tezitra lasa tia mitokatokana sy mandeha irery ihany koa rehefa mahatsiaro na mahenoka mitovitovy amin'ny tantarako zay tapatra le tapaka eny ohatran'io alao mangataka fotoana mihitsy de miresaka tsara mihitsy tena ilaina mihitsy manteny le fanehoana an'le ala elopo satria tena mamatotra anao io lasa mahatonga anao tsy matoky tena ianao lasa mahatonga anao miolon'olona mahatonga anao tsy te hifampiresaka ary mieritreritra ny tena anao foana hoe ambany noho ny hafa zay ny tena loza tsika eto ndre matofilavy ihany fa mamerimberina foana fa raha vao ianao no manao sakanao anaty tsy tafavoaka ianao ary nefa io sakanao anaty io miainga avy any amin'le vavan'ny olona ny velany de nyraisinao zay zavatra fa rehefa hoe miteny zay teneny fa ianao tsy mieritreritra an'izany hoe zanga moa zao zany de ianao indray ny manome hery na fampirisihana ny tenanao de lazaiko anao fa tsy mandaitra tsony zay zavatra fa raha vao le fanesoana ataon'ny olona ndraitrany de poizina fanampitena tena potika tena potika tanteraka mihitsy ianao ary zavatra fahitako zany satria rehefa mandray andrendre tanora indrindra le tena mahazo le ohatran'ireny lazaiko teo rehefa tena mifampidinika miresaka eo de tena misento mihitsy le natovolahy izy natovavy de hoe zay afa mba mahatsiaro ohatrany hoe misokatra zany ny foko tanao satria tahiriziny tao foana le alely tahiriziny tao foana de tsy misokatra mihitsy ny fony fa rehefa mahita olona hoe miaina azy izy de mifanakalo hevitra aminy de manoro hevitra azy zao atao anaka zao atao de lazaiko anao fa de tena miova ndre matofilavy tena miova mihitsy fa de io moa efa zay ny zavatra ataoko hoe fomba nentika foana mampitraka olona mangany fotsiny ataotsika hoe ny teny soratra masina ampaherizana azy hoe tadidio fa Andriamanitra ngeny izy zao tadidio fa ny tompo angeka ny teny zao tadidio ny ohatrany zany hoe sady karazany hoe mitory ny zavatra ao anatin'ny baiboly ahako no tena milaza amin'ny zao fotsiny izy raha Andriamanitra ny manameloko anao zavatra hafa zay fa raha mbola olombelona ny manameloko anao tadidio fa Andriamanitra mety tsy mitovy hevitra am'izay ary zay no anisany hoe mahatonga le olona hoe mahazo aina sy hoe ohatrany hoe mahatsiaro hoe voava izy zay zavatra le fitenenana nge tena anisany teny zavatra za tena mandinika zany de miaino azy fotsiny anao mandritry ny sasakasy ny teny na mitomantso namana tapitra le zavatra rehetrarehetra na voaka ny do le zavatra rehetrarehetra tany amponitra tany etranytany de tena hitanao hoe maivana izy ary tena miteny mihitsy izy hoe mba mahatsiaro maivana tsy miresaka firotsony ianao am'izay tsy voatery miresaka firotsony fa rehefa miteny izy hoe maivana koa fa navoaka ary matetika raha tena miteny mihitsy am'le olona
raha vao mitomany izy ohatra de zay io ranomasinao io midika manala an'le visatra tao anatinao fa tsy hoe kory efa kanosana na hoe mama tena ilaina ny alahelo tsy ambaravana zakany to zay mihitsy tena zay za manana olo tiana ary rotony zay no niarahanay ary to anatin'izay rotony zay de tsy mba nisy fotoana iarahana mihitsy zay fa milaza foana izy fa tsy manana fotoana iarahana amiko kanefa raha namany no mangataka fotoana aminy de manana izy ina tokony ataoko ho faranana ve ilay fiarahana satria ilay fotoana mihitsy no tsy ampy misaotra indrindra toko de mirazo de raha zay ianao mba tsy ho sahiran-tsaina ary tsy anana elom-po de alao misaraka aminy olona mbola tsy vadinao nge io manino izy manana fotoana any aminamany fa aminao nefa ianao lazainy fa olona tiany tsy tianao kory angy izy zany zay zavatra hoe de ampahafantariny amin'ny fomba ohatran'izay le hoe rehefa aminamana izy manana fotoana fa rehefa aminao izy tsy manana fotoana zalova etapahana de atsanona fotsiny ko za toko miasatrano de alainy ray aman-dreny foana ny karamako zao za tsy manome tsony disy vea vehivavy sy mbe folo taona za efa mba te anomana ny hoavy misaotra toko raha arina sady hitsany ianao manomboka zao aza amenantsony anomandy mihitsy ny fiainanao fa ana mety isy olona akavady anao de anana tokantrano ianao na ividiananao ny kojakoja panaka fotsiny ao an-dakozia ary zay vola voankonao de efa zava-dehibe zay misy ny ray aman-dreny faran'izay titeny de miteny foana tsy niterenana ianao ray aman-dreny na ny vozony na iteraka fa ianao no mandray adity tsy rehefa aveo ianao ilaza hoe ngandry ohatran'io raha tsy zay ngazao fa nganisy nanirenao za aloha ndraindray tena hitanao ndray matovolavy mety tsy de akasan'ny olona loatra zay fomba fiteniko zay fa io am'le fifandraisana rehefa ary elatra ny zanakao tompoka tsy tokony tena ozy zao foana ny zavatra teniko raha misy hoa nahazo atao anampiana ny dadasiny apio izy raha aman-dreny nahitana masoandro fa raha ohatra ny eo amin'ny tokantranonao ary ianao mitrosa ato mitrotra androa ka hoe tsy maintsy amiena ry ny vola amiko kosa tsy mety zany zay tsara be mifandarana 20 taona zany nanomboka ny asa 30 taona za zao ary ikasa nory-tokantrano am'izay efa manana tanimbary sy omby mbola tsy tara ve tsy tara fa zany hoe manomboka zao am'izay de efa mieritserita kosa mba hanorona tokantrano hoe ny antony tenitenenako zay mantsy raha tsy zany de ianao efa manomboka any amin'ny 10 taona zay ny zanako vo mbola misy any amin'ny CEG sasany de ahoana ny tsondrovana ny hoavindreo zazy reo any any teny ijerevana an'le izy fa tsy de hoe tara na tsy tara fa zay mihitsy ny any tenenako ny olo hoe farafahaelany ho any lehilahy 7 ka hatramin'ny 30 taona tokony anambady ny vehivavy tokony any amin'ny 5 taona fa zao fotsiny kosa nefa tena teneniko aza maimaika ny anambady raha tsy manana ny hoe inona ny entina mamelona vady amin'ny zanaka tsy hitady fahoriana io anao ny zanako tompoko 20 taona mafy sady tsy azo tenenina fa mivindavinda rehefa mba tenenina vavy kely sa lahy kely zany de mangatafy taona de hoe taony ampifaiko miresaka am'izany sasany raha vavim-badiko tsy mikoty azy fa ny fietsiny no mahatonga anay niaraka diso vea raha vadin'olona kosa ve de ahoana ny tsy ataoko hoe diso anao ka mety na mety tsy vadin'olona le izy fa sobaviny ohatrany io izy eny ka ianao ve efa manambady sa tsy manambady raha vavim-badiniko eniko na izany ary efa so de efa an'olona ndi zany andre matofy lavien efa misy tompony ndi zany na mbola tsy vita raha-mpanjakana raha mba efa misy tompony zany mba eritreretany olona be dehibe io aza nefa eny tanan'olona reno sary eny zay ihany miaraba generaly za vehivavy 20 taona efa manana olo tiana 2 taona zay sy le sipako no efa mpinamana be tsy mifanafina mihitsy fa tamin'izany zay mbola tsy nifankaty aveo izy niteny ty anao tsy nanaiky nefa za tamin'izany fa navaliko azy de hoe aleo mpinamana ihany aleo mijanao mpinamana ihany tsika ohatra ny mpianada ihany tsika kosa ny tonde matofy lavy fa miteny foana tena ilaina ny namana eo amin'ny 20 taona mahadolatsinto satria tena fa manan'Andriamanitra anao miaina an'izany atao fitiavana madio anomanana ianao hiditra mitokantano anatin'ny fitiavana madio zay ny le eo amin'le adolatsinto fitiavana namana
fa tena fitiavana mampifanampy mifampirisika mifampitona amin'ny tsara sy ny sisa fa raha vao ianao manao hoe sipa de teny iny foana raha vao miteny amiko hoe sipa de manao fitiavana mpivady nefa tsy mpivady zany hoe miafina any mitakotakona any maizimaizina zany hoe ao anatin'le vanim-potoana tokony ainanao an'izany atao hoe fitiavana madio miditra amin'ny atao hoe fitiavana nangalarina ianao inona ny agaganao rehefa tena tonga manorina tokantrano ianao fitiavana nangalarina ny mahazatra anao fa tsy le fitiavana madio zay nge le izy rehefa mahatonga tenenatsika zeto ya faranantsika amin'ity famakinany SMS zay voasoratra ato za tokoa tovavy 12 taona manana olontiana 12 taona efa navita fianarana izy ary efa miasa izy maika amin'ny anaovana ny rahanay eny fa na dia ny fianakaviany ary manisy pression ny vadinay ny mamako koa miteny hoe ataovy fa sao de taraika eo ianao zany fa hitako mbola tsy vonona karaha ianao ananazy any mbola tsy vonona de tsy ny olona mihitsy ny anerenao hoe tsy maintsy manana fahavononana feno sy tanteraka ianao fa raha tsy zany de azo fijaliana eo tokantrano na io vadinao hoe rehefa mbola tsy vonona ianao raha vao mikasika anao de miorokoditra mihitsy ianao zay zavatra ka zay ianao ny aina azy fa tsy ny olona tapitra ny tapany faharoa idirantsika ny tapany fahatelo ny olombanona olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanona ny 22 443 90 na ny 22 442 09 lara telefona idirantsika mivantana ao anatin'ny fandaharana rehefa ianao amin'ny alalan'ny telefona ny risky sy fanaovantsika dia vonoiny radionao na manany lavitra ny radio ianao raha ny fartan somary taratara ny fandraisana ny antso sy ny feo dia noho izany tonga dia afaka miresakitsika amin'ny alalan'ny telefona 22 443 90 na ny 22 442 09 ireo ny lara telefona idirantsika miaraba tompoko allo manahoana tompoko miaraba tompoko mba ho vanona tompoko mba ho vanona tompoko eny tompoko sao ma général eny tompoko misy olona zany teraka maro be izy maty ny vadiny rehefa maty ny vadiny tsisy mantevony tony ny fiatokantramon'le zanany naterany ny sasany tezany raha vavy vadiny ny sasany lasa manambadimbady tsisy vita rarana iray ary de ny zavatra misy anefany zay kely sisa ambo ny tafapetraka mba tezainy eo aminy eo tsisy mianatra tsy miasa izy anefany tsy mety miasa ihany koa mbola izahay mivady no miasa mamelona azy ary reo zanyrany efa tsy misy mianatra de atao aminay mivady koa de izahay mbola mamelona azy izy tsy mety miasa matory fotsiny mandeha zao voky ny trano mandeha amin'izay tiany alehany verina vany izy mamo de rehefa mamo de mamono tabataba foana no ataony tsy miasa tsy manao inona matory fotsiny de rehefa tsy mitondra sakafo anazy avy aty aminay reo zanandreo de tabataba foana ka enina tompoko ny tokony ataonay azafady indrindra eny tompoko le izy raha ny tena marina de ohatrany hoe fanakorontanany zany zavatra zany fandraisako azy fanakorontanam-piainana mihitsy zany de zao raha vao misy fanakorontanam-piainana ohatran'io de voalohany indrindra aloha ohatra fotsiny hoe neny mifokotany hoe misy trangany zavatra ohatr'izao tompoko mba mitady ny voamerany fandrepahalemana mihitsy zay mba hanampy anay raha zay raha fa tsy vita ny voamerany fandrepahalemana eny mifokotany de mandeha makeny amin'le trano arzo leny apasika ny eny manko le trano arzo io toy ny tribunal izy io fa tsy hoe mitory ikory fa milaza mihitsy an'le orooro sy tena fanapotehana ny fiainanareo de iny ny tokony atao magistra zany hoe mpitsara iny de mety miteny amin'ireo zao ny ataonareo zao ny zao ary tsy maintsy mampiaso an'io lehilahy io izy mampiantso an'io de zareo eny mihitsy miteny amin'ny hoe zao ny olona efa mitaraina amin'ny zavatra ataonao ka de mampilaza aminao zay fa tsy manana zao anapotika fiainana olona mihitsy ianao na de kely azy ka raha ohatra de aseny manao taratasy mihitsy maika hoe manomboka androana de iova zao ka raha fa tsy manatateraka an'iny ny trano azy zao no mitory azy any amin'ny tribunal fa tsy ianao le mitory zay foana mampiavatra ny olona rehefa makeny hoe raha ndraika makany amin'ny tribunal makany tany masina izy de lasa ny tena indray ny melohan'ny fianakaviana ohatra zany fa tsy zay mihitsy
zay ny antony andehanana fa ampiororoana zany tompoko zo taony tanteraka feno na makany amin'ny voamera ny fandriampahalemana ao amin'ny fokotany na makany amin'ny trano azo. Miraba tompoko. Ya. 22 443 90 nany 22 442 09 zay ny ami. Miraba tompoko. Allô, miraba tompoko. Mba Ho Vanona. Mba Ho Vanona tompoko. Za tompoko manana olana fika resaka amin'ny mon général. Ndao ary, resao ary. Zaho mon général le nanao foana taminao le tamindray mandeha dia voaendaka ako ny bebery ny telefonako dia tsy afaka ny taminao tsony aho. Neny tompoko. Dia teka hoe ataoko telefona le izy. Za zany manambady ako dia io vady koa tsy mety miasa fa milalao dômy fotsiny miasa ny azonao. Dia izy amin'iny zany sady mamona ny mampizary. Zay nefa mivita soratra efa 5 taona. Dia izy zany milaza miasa ny Tamatave izy roa volana izy miletika any dia tonga zany izy tsika zao ny volany. Dia manamerina be ao an-trano. Dia za zany mitady torohevitra hoe inona ny ataoko fa za manko tsitako zany izay ataoko hoe te hiala anazy ako tsitako izay ataoko zany ny fianakaviany ratsy fiaina daholo amina manenjika anahy daholo. Dia mangataka fanampiana avy aminao mon général hoe inona ny tokony ataoko ny vady koa fa tena mijaly ako. Dia izy ohatrany teniniko tamin'ile olona teo iny makany zany amin'ny trano aroa ny anao tsy mila makany fokotany tsony fa tonga dia ny trano aroa azonao fa tena fanapotehana ny fiainanareo zany dia zoanao tanteraka no makeny amin'ny trano aroa iarovana ny zoanao tompoko tsy maintsy mampiatso an'io lehilahy io izy. Iya. Miraba tompoko. Allo? Allô? Ie tompoko. Efa tafiditra ianao fa miresavy hatrany azy. Allô? Miresavy hatrany. Mba Ho Vanona tompoko. Tia reto. Nilasa mon général dia le problème koa manana zanaka anankaroa tamin'le Mafimafy kely azafady. manana zanaka anankaroa tamin'le lehilahy anankiray. Dia izay roa sady tsy misoratra izay roa zany. Fa niteraka fotsiny. Mianadahy kely le izy 1 taona dia 2 taona sy tapany. Dia izy zany vao niteraka 2 volana an'ilay zanako lahy kely zany. Dia tsy nodito an-trano tsony izy. Dia ny andro nefa ilay zaza zany narary. Izy tsy nety nodito an-trano mihitsy. Dia lasa noditra aty mamanay. Dia hatramin'izao zany izao 2 taona sy tapany ilay zaza efa mianatra tsy mba nandray andraikitra mihitsy izy. Ka misoratra aminy sa tsy misoratra aminy izy zaza io? Atao asoarana lehilahy kely tsy nandray andraikitra. Hiditra hianatra ilay zaza teo zany dia mba niteny anazy satria za narary. Dia niteny anazy zany mba omeo vola ampidirana an'ilay zaza fa mbola tsy mianatra. Hoe zaho izy tsy manam-bola. Dia nahita vola ihany zany. Dia niteny amindray zany hoe fourniture-n'ilay zaza dia mbola tsy manome ihany izy zany. Dia atao batemy ilay zaza zany. Dia niteny aminazy hoe mba omeo vola fidanana akantony. Dia lazainy tsy nanana ihany izy dia andraso aloha izy fa hitady ary Dia izy io zany isaky ny ohatran'izany mitaraka foana izay sisy tamin'ilay mbola miaraka ireny. Dia vao tamin'ilay farany teo zany vao lasa 2 andro dia efa nampidiriny tao mamany tao ny vatany. Dia mivady tamin'ny ramatoa io izy. Dia izy zany miovaova vady foana miovaova vehivavy foana zany izy. Ary izy zany le anankiray mbola ao an-tranony efa entiny matory eo indray ilay manaraka. Dia ohatran'izany foana ny fiainana. Dia 2 herinandro zany izay ilay zaza isaka sabotsy dia nalainy taty aminahako. Dia nandeha aloha tamin'ny voalohany zany. Dia noho ny fanondroany ilay zaza zany sabotsy manaraka tamin'ny tapabolana zany dia vao tonga tany ilay zaza dia tomany be lehilahy kely. Dia hoe atao ahoana ozy izy ity. Dia tsy mety nangina mihitsy ilay zaza. Dia ozy za hoe aterany amin'ny zokinay dia naterany tany amin'ny zokinay ilay izy. Dia rehefa naterany tany ilay zazakely dia nanavy narary ilay zazakely dia mafanafana ilay zaza fa atao ahoana. Dia ozy za hoe mba meo fanafotika aloha fa ho avy ihany Dia nandeha tany zany tamin'ny naka an'ilay zaza tany. Dia noho ny aka an'ilay zaza anankiray zany dia natsoka izy hoe aiza ianao. Dia hoe izay ozy dia aty manao course. Dia hoe aka an'ilay vavy kely zany. Dia ozy hoe rehefa toany nasiany toerana zany rehefa tonga amin'ny toerana io ianao dia atsovy fa avy eo dia ateriko any aminao ilay zaza. Tsy nantona zany tonga dia nalehako tany dia hitako koa zany ilay ramatoa vatany ny epofan'ilay zanako. Dia nendry zaza nasiako olana mihitsy ny isa tonga dia nalaiko ilay zaza dia nody izay.
dia nandeha mianatra ilay zaza ny alatsinainy dia ny talata izany ny telo efa mpianatra hoe maninona ny zanak'indriny raha fa lasamborona dia amin'ny sainty foana ozy ozy mantsy n'ilay vavykely izany dia tonga tany an-trano ilay zaza dia nanontanianay dia tsy mety ny teny mihitsiny tsy mety ny teny dia mitana-tambazana ihany dia izany ozy ozy ny natao ny papa hoe tiako toy maman anareo fa indray zao mivadika dia io maman andry dia nefa herinandro izany izay ny tena misin'izay zavatra izay dia nitana-tambazana ihany izany ilay zazakely hoe fananinona elantomandro fananinona elantomandro zao hoe novady amin'ny papa dia nalaina feo mahitsy moa izany ilay zazakely nanontaniana hoe fa ahoana ny nataony ianao dia hoe tongony mafy be ony dia mikendrakendra iny dia hoe fatao izy papa tamin'izany dia hoe papa lasa nandeha mivoaka dia izany dia tsy hitako izany zay mon général hoe mbola omeko anazy azy ilay zaza rehefa maky izy sa ahoana. Ka nareo ve mivita soratra ara-panjakana sa tsy vita ninina hoy zareo ka tsy vita ninina ka raha vao tsy vita ninina farafaratsany hoe reo zaza anankiroa reo any amin'ny soram-piankonana zany hoe any amin'ny filazana ny fahaterahany izy ny ray niteraka azy dia iny le zony le zaza hoe io ny rainy no azonao takina makany amin'ny trano arzo ndray io foana manko ndray ny mahatano arzo azy hoe inona ny zony reto azy reto fa raha olona ty misoratra nareo tsy afaka hiteny mihitsy hoe izy efa manambady avana sana am'tany fa le zo eo tsy ny zoanao mitakina fa ny zon'le zaza zay le izy satria nareo tsy nisoratra satria nareo tsy nisoratra zay mihitsiny dia fa makoatran'izay ndray matovolave hoe tsy maintsy hoe misoratra any le zaza eny ary miaraba tompoko salama tompoko mba ho vanino mba ho vanitsika rehetra eny tompoko za zany manana olana zay le vadiko tsy mba manambo tamby za zany miezaka mba hoe manambo tamby amin'ny mampivady izy nefa tsy manao mihitsy fa za foana manao dia indraindray akidy dia tsy tako hoe ahoana ny azy raha ny tena marina ny lehilahy ny manambo tamby fa tsy ny vehivavy araka ny soratra masana mihitsy ankendry matovolavegny ianareo lehilahy tiava ny vadinareo zany hoe tambatambazo ny vadinareo omeo fitiavana ny vadinareo amin'izay fotoan'izay vao mipetraka ny manaraka hoe ary nareo vehivavy manaiky ny vadinareo tsy manaiky mihitsy sady samy teny izany mihitsy rehefa tsy mba manampitampo manome fitiavana za manaiky zay teniny ny ady zay za maramila ny tonga dia mahitsy fotsiny ny teniniko manina efa joanao zao no mba omena fitiavana ko manina ny hoe tsy ianao vehivavy indray ny anome fitiavana lasa mivadika angeny rasa amin'izay fotoan'izay ary ny lehilahy raha vao ianao vehivavy foana no manao dingana hoe maneho an'le fitiavana manampitamby aza vao mainka ampifilafilany zay le izy ya mbola manam-potoantsika 22 443 90 na 22 442 09 idiratsika mivantana fandarantsika miverina isaky ny alatsinainy amin'ny valo sy sasany dia mandeha amin'ny RTB live izy amin'izao fotoana izao mandeha mivantana dia rehefa nitolakandro any izy any amin'ny YouTube no ahitantsika ity fandarany ity raha ohatra ka amerina hijeran'izany fandarany zany ianao dia any amin'ny YouTube no anarahantsika azy satria mbola efa misy antso miaraba tompoko allo eny tompoko fahasalamana tompoko salama tompoko madame Baka aty Ambomalaza eny tompoko susikevitra ny anano totra hoan'ny tamin'le aretina tamin'ny coronavirus zao any nataoko mba havoaka zaholy tompoko ny body fotsy rehetra amin'io ainandro tsara tare io ny fandrina rehetra ny kodory rehetra avadibadika mihitsy dia amin'io ny ainandro zay tompoko mba torohevitra sota tompoko sotra indrindra tompoko fa mahasoa zany torohevitra ho zany tena mahasoa fa misotra indrindra tompoko tsieritseritany zany fa tena mety zay ara le lazakena hoe misy zavatra oatra zany tsy eritreritany fa tena mahasoa zany tokony ararotina mihitsy fananantsika n'izao masoandro be zao fa tsy mieritreritra fotsiny hoe mafana be dia menimenina miaraba tompoko allo eny tompoko mba ho vanino mba ho vanitsika rehetra eny tompoko zako mafimafy kely azafady zako vehivavy 30 taona dia za manana ray aman-dreny manampy ato an-trano dia nefa ny problème sandrinay miara-mipetraka aminay akaikikaikinay zany dia izy nefa manambady manao tokantrano maso dia le mamako sarotra ampianale teny anazy amin'le hoe izy manipinipy zavatra amin'le zavadrinay
Izany ilay samy tokantrano roa zany. Dia nefa ny roa vao miteny an'ilay mamako dia ohatra fitezitra izy rehefa tenenina. Dia na ny budget ato-trano ary lasa tsy haiko mitantana an'ilay satria lasa divisé par 2 ilay karama vadiko. Dia nefa samy zavatra mbola tsy tiako ampahafantarina ilay vadiko. Dia sasaka angalako torohevitra amin'ny général hoe ahoana fomba iteneniko an'ilay mamako satria zaho efa ho teraka. Dia tsisy manampy. Dia nefa izy vao tenena dia izay ilay teneniko izay ilay ohatry ny hitako eny amin'ny tarehiny hoe tezitra izy. Satria malahelo koa ny fony hoe ilay zandriko mbola tsy mikarama. Dia ohatra izay ilay olako dia mba magnataka vahaolana. Ia tompoko. Ia. Satra tompoko. Mijinina tsara ilay izy tsy azo. Manambady izy dia ny ray aman-dreny mipetraka ao aminy. Dia io ray aman-dreny io nefany misy zanany mipetraka ho kaiky eo ihany koa manao tokantrano maso. Dia ilay ray aman-dreny zany manipitsipy any amin'ny zandrany manao tokantrano maso. Dia tsy hain'ity manambady ity tsony zany le migeren'ny fantaniana ao anatin'ny tokantrano satria alefan'ilay reny ary dia vao tenenina nefa ilay reny dia tezitra. Inona ny tokony tsy mety kosa zany. Zao niady tsotra tsy mivilivily zao tokantranonao io. Dia tatany ny tokantranonao araky ny eritreretanao azy. Rehefa mahita ianao fa tsy mety ny ataon'irenao fa manipitsipy ireny lasa ny tokantranonao ny rava. Raha rava ny tokantranonao ka ngano ny jandronao anatsipatsipazany na izy nga iantranao dia teneny mazava tsara mihitsy hoe neny ohatrany tsy mety kosa sy zavatra ity. Ary raha fantatry ny vadiko zao zavatra zao dia mety andrava ny tokantranonay ka ny tokantranonay ho rava ve ny tadiavinao. Ny teny mahitsy ohatr' zany ampitiavana. Zavatra tsy mety kosa zany. Manina no zavatra ato amin'ny tokantranon'olona no rehefa anao ary. Tsy mety zany. Tena tsy mety. Tapitra ny fandarantsika re. Fitiana izay vola. Eny araka dia ny resakatsika teo moa dia ilay hoe vatana mifanakaiky endrikin'ny fanehoam-pitiavana dia mba andramo ilay izy. Andramo ilay izy ilay vatana mifanakaiky hoe na mba mifanakaiky fotsiny na mba mifandray tana na famihana. Marina hoa fa tsy anatin'ny kolotsaintsika mihitsy na mahazatra antsika. Fa mba andramo fa izay lalazaka hoe mandefa onja ny firaisan-tsaina sy fampatokisana io vatantsika io. Ary io onja ny firaisan-tsaina sy fampatokisana io no miteraka ny fifanakaikizana poa ary ny fifanakaikizana poa ahafahana maneho fitiavana. Zay zany izy. Ny sosikevitra dia alefa any amin'ny RTP live any amin'ny afatra miafina any amin'ny RTP live ny sosikevitra avy any aminareo ho tanterahantsika manomboka any amin'ny volana janoary. Raha teo ana ny général ianareo dia afaka miantso ny 22 443 87. Rehefa azonareo ny lara telefony généraly dia atsoy izy isaky ny amin'ny fitsasany maraina ka hatramin'ny 8 ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny 2. Rehefa azonareo généraly dia omeny généraly anareo ny fotoana sy ny ora izay andehananareo any aminy dia ajaintsika tsara ireny rehetrarehetra ireny. Araka ny teneniko teo ary ny fandarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny 8 sasany dia any amin'ny YouTube no ahitantsika azy indray rehefa manomboka amin'ny tolakandro any rehefa avy eo mifarana ny fandarantsika. Prenons teo amin'ny lafiny teknika dadisina ambinina mikirakira ny sary mametraka ny fotoana ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Veloma tompoko. Mba Ho Vanona. Fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10. Mba Ho Vanona, fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba Ho Vanona.